ny solomavambahoaka Nina Rantanirina sy ny fianakaviany. Ny alin'ny talata teo tamin'ny 3 ora maraina izay niarana fanafiana fampiasan-kery fanararaotapahefana. Ny antsipriany mety efa fatapatatrareo ihany fa dia niditra kery ny tao an-tranony olona manao fanamiana sivily fa misarotavo roa fedina niditra ny keriny ary dia nisy ihany koa nefa manao fanamiana miaramila ary dia nampiasa hery ireo nandratra ary dia nanendrikendrika fa dia misy milisy ao misy fedina misava tsy nahita ny nefa. Avy eo dia ireo ankizy miasa sy taizan'ny député Nina Rantanirina no nentin'ireo ankeriny tany amin'ny biraon'ny polisy tany ary dia vao mainka niarana fandratrana mahery vaika dia mahery vaika tokoa ary dia ninahagaga avy eo tsy misy fitoriana le fisamborana aloha tsisy taratasy didy fampisamborana le tany an-trano fa dia nentina keriny fotsiny zany. Avy eo dia rehefa tany amin'ny polisy tany dia nampijaliana sy daroany ireo izy ireo ary dia nahagaga fa dia nalefa any an-tany mora raiky. Zay zany ny zavatra niseho. Ka manoloana n'izay zavatra niseho zay dia nivory efa hatramin'ny omaly dia manameloka amin'ny herin'ny rehetra ny fanaparam-pahefana sy fampiasan-kery ary ny tsy fanarahan-dalàna natao tamin'ny solomavambahoaka Nina Rantanirina sy ny fianakaviany ny alin'ny talata 13 septambra tamin'ny 3 ora maraina. Fidiran'olona misarotava-keriny an-trano fonenana, violation de domicile, fanaovana herisetra coups et blessures volontaires, fisamborana tsy misy taratasy ara-dalàna, arrestation arbitraire, fampijaliana niteraka ratra tany amin'ny biraon'ny polisy, fampidirana ponja tsy ara-dalàna, fangalarana entana tao an-trano, fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Zao fisehon-javatra zao dia manam-porofindray eo anoloan'ny vahoaka malagasy fa tsy afaka miaina ao anaty fandriampahalemana intsony ny vahoaka. Fanjakana tsy tan-dalàna no miaina ny mponina. Ampiroroana ireo rehetra tsy mitovy hevitra amin'ny tondra. Koa ny vondrona mapara dia mitaky ny famoahana ny anaran'ireo tany filaminana nahavandozy sy ireo rehetra tompona andraikitra tamin'izao raharaha zao sy ny anasaziana azy ireo. Mitaky ny famitsorana tsy misy atakandro ireo ankizy voafonja ireo ary miantso ireo mpiaro ny zon'olombelona sy ny fianakaviana iraisam-pirenena anameloko zao fandikan-dalàna sy fanaparam-pahefana izao. Antananarivo 5 volana septambra 2024 ny Birao Nasionaly ny vondrona mapara.